Ny androany aloha zany a dia fiarahametany mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ray manontolo miaraka amin'ny syndicat ny mpiasan'ny commune sady tsara fa ato amin'ny commune urbaine Antananarivo dia misy ny syndicat ka ny zay fiarahametan'izay zany naovana le fanadiovana fobe androany ary fanohanana andreo solombavambahoaka 770 izay miady ho amin'ny fanovana ary ny syndicat ny commune urbaine Antananarivo dia anisany manoana zany itsy zany ka mananay andreo syndicat reo zany anaovana hetsika androany iny azy zay nifarondrona ny arrondissement enina sy ireo direction rehetra misy 710 ato amin'ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny police ny pompier tadio tsara fa ny Antananarivo no renivohitry Madagasikara ka eto amin'ity renivohitry Madagasikara zay amin'ny tarafan'ny olona zany ny malagasy ka zay any tsy azo amelana tanàna Antananarivo aloto efana dia misy hetsika azy ary ny fahadiovana koa dia nitaratry ny fahasalamana sy ny taratry ny ao anatin'ny fampandrosoana manarak'izay na misy azy zao hetsika izao misy ny atao hoe service minimum many amin'ny arrondissement sy ato amin'ny commune dia tsy hoe tsy avela adio kory ny tanàna na hoe avela loto ny tanàna fa tena manadio foana ny commune urbaine Antananarivo ary tenena amin'ny olona zany fa ny lalana rehetra zany eto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia anjaran'ny commune urbaine Antananarivo no manadio azy ary misy mpamahafalalana eo amin'ny 100 maheuro zany manao an'izany isanandro manomboka alatsinainy dia hatramin'ny lahady zany hoe tsy mijanona mihitsy zany no kidroma manadio manomboka amin'ny 7 sasany maraina dia miverina amin'ny 10 dia miverina amin'ny 12 ary mijanona amin'ny 3 mba hikajina le fahadiovana iran-tanàna Antananarivo averiketo zany fa ny fanadiovana ny lalana dia manaritra ny fako eny amin'ny bac à ordure sy ny parc à bœuf izay no anjara ny commune urbaine Antananarivo fa ny fangalana ny fako kosa eny amin'ireny poubelle reny na bac à ordure reny dia anjaran'ny samva zay service eo ambany fiahiny ministéran'ny rano sy ny fahadiovana ary ny solika ka zay zany tsaro fantatry ny voakana Antananarivo fa raha lalana no maloto dia tokony andraikitra ny commune Antananarivo fa reny amin'ny bac à ordure kosa tsy afaka amin'ny fako dia anjara amin'ny samva zany sy anjara ministéran'ny rano tokony andraikitra amin'ny fanaovana fangalana zany fako zany fa tsy en commune urbaine Antananarivo mihitsy eto zany dia manana roatra amin'izao fotoana zao atsika voakana Antananarivo aoka mba hifanentantsika amin'ny fikajina le fahadiovana fa ny olona tsy mandoto any dia fanamany manadio ary isaky ny fokotany sy any ampianarana any dia tokony efa ampianarana zany ny olona fa tsy hoe mahita canal na mahita tatatra na mahita ino izy teo regard eny amin'ny arabe dia atao fanarina fako fotsiny izy dia lasa hoe araky tenin'ny vahiny hoe lasa poubelle ciel ouvert le toeran'ireny zany ka mile tanina am'izay zany olona am'izay resaka fahadiovana zay fa tsy izy tsara ohatra mijery tanàna madio zay antoko ny ino izy teo antoko ny fahasalamana zany ka zay zany mba hitanina ny olona hoe am'izay fikajina fahadiovan'izay mba hifampiteny eny amin'ny avion iny dia fa misy fanaripako eny dia misy hoe atao ato ny baoritra atao ato ny plastika dia mba mijery an'izay dia mba mifampiteny hoe iny ty zavatra atao ty iny ty fanontony ty fa tokony hifampiteny rehetrarehetra hifananatra satria tanànatsika ty Antananarivo ty fa tsy hoe ampiasan'ny commune rery ary tadio tsara zay filamatra matobe ny tanàna hoe Antananarivo revotra izy anino misy teo somombona amin'ny malagasy ka zay zany tokony mba jeretsika eto amin'ny mponina Antananarivo zany zay zavatra zay fa voninahitra Antananarivo any voninahitra Madagasikara fonadio ny tanàna zay angamba no azoko ilazana momba ny fanadiovana eto amin'ny tanàna Antananarivo.